Mahakasika kosa ny fanendrena praiminisitra ao anatin'ny repoblika manaraka eo, antoko politika sy vondrona antoko politika izay voasoratra ara-dalàna ary manana didim-pitondrana ara-dalàna no manana zo hanolotra ny anaran'ny praiminisitra izay ho tendreny ny filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika fahaefatra araka ny fampitam-baovao tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahina omaly. Anisany noresana tao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny momba ny fanendrena praiminisitra amin'ny repoblika fahaefatra. Ny anjin'ny fahaefatra amin'ny 10 ao amin'ny lalam-panondrenana fa ny filohan'ny repoblika no manendry ny praiminisitra amin'ny alalan'ny didim-panjakana izay miainga avy amin'ny fanolorana ataon'ny antoko politika na ny vondrona politika manana maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena. Raha ny voalazan'io lalàna io dia tsy fidin'ny mpikambana ao amin'ny anteny meram-pirenena ny olona tolotra ho praiminisitra. Faharoa dia ny antoko politika na ny vondrona politika ihany izay manana maro anisa no manolotra ny anaran'ny praiminisitra. Ary ny député izay mirotsaka amin'ny anaran'ny tena manokana ary tsy miankina dia tsy manana fahefana hanolotra izay anarana tendrena ho praiminisitra. Raha nambarany teo anivo ministeran'ny antany dia antoko politika sy vondrona politika izay voasoratra ara-dalàna ary manana didim-pitondrana ara-dalàna avy amin'ny ministeran'ny antany ihany no manana zo hanolotra ny anaran'ny praiminisitra izay ho tendren'ny filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika fahaefatra. Raha ny fanazavana dia tsy maintsy tafiditra amin'ny antoko politika 520 misy sy ireo vondrona antoko politika enina ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Nosoritany teo anivo ministeran'ny antany ihany koa fa tsy raisina intsony ho antoko politika na vondrona antoko politika izay maniry hanangana izany ao aorian'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka.